mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirondro filomisato, ateny folo. Mipetra mihitsy aloha neny fa tena misy olana. Sady vizana raha teo fa le olana ny hoe inona indray ty olana za efa reraka zany ny saiko. Ineny ange ineny io. Maninona indray io neny io? Indray zao ny lasa loha. Hafahafa indray ty ianao ka. Neno inge neny inge zao ny lasa loha rano mampiady ahediavan'le ankizy vavy namako a noho ineny. Ahoana tsara? Noho ineny. Zako mampatonga an'le namanao iady aminao. Zany oa. Andry? Namanao iza ary taiza fa tsy azo. Fahoana mihitsy aloha niadin'iny ty fa ahoana. Niadiko eo ahoana? Niadiko eo amin'ny tompo. Eno iange zay. Ary ny tompony miady ho aho. I Rebeka ve nisy hoe olona Rebeka nakao amin'ny tamin'ny lakamisy. Rebeka. Tovavy kely zay izy. Efa tanoran'ora. Namanao anga izy iny. Ie. Zao izy vinitra be amiko. Sitako mihitsy. Ry, fa maninona? Zany indray lazaina fa tsy niresaka anao mihitsy aho taminy. Na ny kely azy. So ndray dia hoe lazaina hoe fosafosa. Oriny eny a. Inona nangatahany tamin'iny tao? Nangatahany tamiko? Inona nangatahany tamiko? Nanana olana izy fa tsy olazaiko anao kosa zay olany. Nangataka tamin'iny hono izy hoe mba hametra ho tanana. Marina. Tsy nanao a. Ty koragatsy. Zavatra fihetsika kely vapetraka ve ny tanana dia maninona tsy natao? Fianao ty fianahoana e. Manana olana izy ary le Rebeka anao iny mbola tsy miangona akory, tsy mivavaka, tsy mbola voampandrosoana ra-panahy iny. Dia ianao ve tsy mahafantatra an'izany akory? Diso fanantenana be nge izy zao e. Ka tsy azoko ane inona ny idiran'izany aminareo ny rahavavy e. Tanana hono izy dia stezitra be zay ny reninareo ke mampifilafila tsy ampafiriny zay manana ny tompony eny. Andreka keo. Zany nge fa zay ny ka tsy mety ane zany e. Izy nge mila an'le fihetsiketsehany. Fa nga moa izy io dia hoe tsy maintsy zany. Fa nga koa izy io azo terena avy hatrany. Ary ny sitrapon'ny tompo ane no nataoko e. Mba fantatrao moa hoe sitrapon'ny tompo zany. Aiza ny sitrapon'ny tompo amin'izany fa zay mangataka dia menako. Otry? Andry? Jereo aloha le tenin'Andriamanitra dia hitanao ny sitrapon'Andriamanitra e. Fa aiza le Timoty voalohany toko 5. Andiny faharoa amby roapolo tapany voalohany. Andraso indray vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany Timoty voalohany hoe ny toko 5 andiny faharoa amby roapolo ny tapany voalohany ihany vakiko a. Hitanao? Jereo tsara aloha fa sao dia tsy izay le anao. Timoty voalohany a toko 5 andiny faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malaky mametra tanana amin'olona hono na iza na iza. Hitanao tsara le teny. Ataso veriko vakina. Aza malaky mametra tanana amin'olona na iza Timoty voalohany toko 5 ny tapany voalohany andiny faharoa amby roapolo. Ka io mametra tanana io tsy hoe ataotao foana izy io hoe apetrapetraka fotsiny hahafaly an'le olona e. Fa mila dinihana ao anaty an'Andriamanitra hoe tokony atao ve zany sa tsy tokony atao. Za mieritreritra mihitsy rehefa te hametrahana dia mametraka zay misy olona mihitsy dia tonga eo aminao eo izy dia hoe ao ametrao tanana kely aloha. Ka mieritreritra nge zay misy Hervée le tanana eny. Ka mitombona mihitsy an'izay zavatra izay saingitsy ny olona rehetra mametraha tanana. Aza malaky mametra tanana amin'olona na iza hoy ny tenin'Andriamanitra. Hitako ny hevitra roneny fa bitsihako moramora amin'ny Rebeka ty aza vaiko amin'ny tsara hoe ty ange ny antony e. Timoty voalohany toko 5 andiny faharoa amby roapolo fa mbola tsara kokoa izy raha mandroso tsara fahafantarana an'Andriamanitra aloha. Ka izay indrindra. Fa io tanana io tsy apetrapetraka fotsiny. Aza malaky mametra tanana amin'olona na iza mantsy hoy ny tenin'Andriamanitra. Ka isala amin'izay le nahavoan'le tarianana tariana isy an'le mpivarotena. Dia ahoana? Dia andro alina dia niteny tamin'ilay olona izy ametrao tanana hono izy. Ametrao tanana izy dia ho tahian'Andriamanitra hono izy amin'ny fivarotan-tenany.
Andrikaka eo zany tokoa ilay tena tsy ka mety. tsy mety izany eo anatrehan'ny tompo. Aza malaky mametra tanana amin'olona na iza na iza. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 1:5-2. Aoka mihitsy sika hitandrina amin'ity fiainantsika kristianina ity fa ity tenin'Andriamanitra ity dia milaza hoe aza malaky mametra tanana amin'olona na iza na iza. Timoty 1:5-2. Aza malaky mametra tanana amin'olona na iza na iza. Timoty 1:5-2. Tapany 1. Ombay mitadidy. Ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9:30.